Salama daholo miaraba antsika manana vahiny mahafinaritra androany dia Sisely miaraba anao. Faly miaraba amin'ny fitiavana dia faly miaraba antsika jiaby an-tokantrano izay mpanaraka ny pejy. Hono anatin'ny fikarakarana ny mariagenareo zao dia fantanitsika voalohany dia ao anatin'ny fanomanana izay nareo dia maninona moa nareo no naka ny photographe efa nareo manana téléphone avo lenta sady tsara. Merci beaucoup. Ny safidy manokana zany zay mivady amin'ny mariagenay hoe hangalaka photographe professionnel nefa zay araka ny teneninao takeo manana téléphone mazava caméra. Voalohany indrindra aloha dia amin'ny fotoana io zany zay nieritreritra hoe mba atao miavaka kokoa amin'ny isan'andro zany zay efa mangalaka sary amin'ny téléphone nanay fogna. Dia avakeo koa zany le sary azo sy le vidéo amin'igny lasa vakoka kely ho anay roa kely ho an'le zafinay tsy nahita an'le mariagenay dia afaka miaina zavatra niainanay tamin'le mariage. Faharoa amin'io fotoana io zany zay efa tsy manam-potoana intsony karaha le andavanandro hoe mba aleo sary kely aketo hoe zay na karakaran'izany fa efa le photographe professionnel nalaina no magnano an'izay zavatra zay satria efa igny le diany akeo dia mangalaka sary anay zay pozinay akeo zany dia tokony ho azony daholo dia zay mahatonga anay maka an'le izy. Ary farany mba hoentinay koa zany hoe ampisehoana an'le fianakaviagna fa zay ne mahazaka azonao nga mba tiako tenenina amin'izany. Zay dia zany zany ny antony safidianana zareo photographe dia raha ho antsika apetra ao anaty commentaire ao hoe iza ny photographe mba proposenareo anazy roa kely anatin'ny fanomanana zao. Misaotra betsaka antsika nanaraka an'ity émission ity. Misaotra betsaka.